Maneran-tany zany no jerena dia avalan'ny 20 sy 300 tapitrisa ny olona voaniritina tazomoka tamin'ny taona 2010 sy 2010 ary manodidina ny 5,000 sy 400 eo ny olona matin'izany aretina tazomoka izany. Aty amin'ny faritra Afrika ny tena ahitana betsaka ny aretina tazomoka satria ny 3,0 isanjato ny olona voaniritina tazomoka maneran-tany zany dia aty amin'ny faritra Afrika. Raha ny eto Madagasikara manokana no jerena dia anisan'ny antony fahaefatra anatonan'ny olona ny tobim-pahasalamana ny aretina tazomoka ary antony fahaefatra ihany koa mahatonga ny fahafatesana any anivon'ny hopitaly ny aretina tazomoka raha ny salanisa voaray tamin'ny taona 2010 sy 2020. Misy faritra 13 eto Madagasikara izay ahitana salanisa latsaky ny iray isaky ny arivo ny aretina tazomoka. Ny faritra tena mbola ataontsika hoe mamaivay amin'izany aretina tazomoka izany eto Madagasikara dia ny faritra Anosy, Atsimo Andrefana, Vatovavy Vinany ary Atsimo Atsinanana. Izany hoe manodidina ny 5,70 isanjato ny olona voaniritina tazomoka eto Madagasikara dia any amin'ireo faritra ireo no tena ahitana izany olona izany. Tamin'ity taona 2020 ity dia nisy ataontsika hoe firongatra ny aretina tazomoka taty amin'ny faritry Afrika ary anisan'izay i Madagasikara satria dia niakatra ny olona voan'ny aretina tazomoka teto amintsika. Na izany na tsy izany tsy nijery fotsiny ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fanjakana miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy nanoloana n'izany fiakaran'ny aretina tazomoka izany fa dia niezaka voalohany indrindra aloha dia nampitombo nanafatra aingana dia aingana ireo fanafody entina hitsaboana sy hitiliana ireo olona voan'ny aretina tazomoka. Nandritra ny enim-bolana voalohany iny ihany koa dia manodidina ny 2 tapitrisa eo ny lay misy odi-moka maharitra izay nozaraina tany amin'ireo faritra zany izay nahitana fa hoe niakatra be ny aretina tazomoka. Nisy ihany koa ny fizarana fahobe fanafody izay natao tamin'ny distrika 9 nahitana ihany koa salanisa fa avo dia avo ny olona voan'ny aretina tazomoka. Ankoatran'izay moa zany dia ny famindrahana fanafody isan-tokantrano tamin'ireo distrika vitsivitsy. Izany paikady izany moa dia nentina nanampiana ny paikady izay efa napetraky ny Ministeran'ny Fahasalamana entina hiadiana amin'ny aretina tazomoka. Tamin'ity taona 20 sy 2020 ity ihany koa dia ny tsara homariana dia nisy ezaka be teo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana satria dia nitombo niakatra be zany ny fahatongavan'ny tany aretina voaray taty amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana satria ataontsika hoe raha latsaky ny 50 isanjato izany ny tonga ara-potoana tamin'ny taona 2010 sy 2020 dia tamin'ity ny volana janoary ka hatramin'ny volana jiona 20 sy 2020 dia niakatra manodidina ny 90 isanjato ka hatramin'ny 5,0 isanjato zany ny tany fahatongavan'ny ara-potoana ireo tatitra mba hanafahana moa nandray ny paikady amin'ny fotoana tokony hanatanterahana izany. Vao avy nanao ny fijerena todika ny zava-bitan'ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny ady amin'ny aretina tazomoka ny ministera ary nijery ihany koa ny paikady zany ho atao amin'ny 2 taona manaraka ka anisan'ny zavatra napetraky ny ministera zany dia ny hoe ahafahana ampitombo ireo olona hotiliana amin'izany aretina tazomoka izany mba ahafahantsika mitsabo ireo olona izay mitondra ny aretina tazomoka. Ny mitobim-pahasalamana ihany no ahafahantsika mijery ny aretina tazomoka. Ny olona mafana hoditra zany dia tokony hotiliana amin'ny atao hoe test de diagnostic rapide izay manamarika ny hoe voan'ny tazomoka sa tsy voan'ny tazomoka ny olona anankiray. Maimaimpona io fitiliana ny aretina tazomoka io izay atao any amin'ireny centre de santé de base ireny ary ny fanafody hitsaboana ny aretina tazomoka izany hoe ilay fanafody atsotsika hoe ACT zany dia maimaimpona ihany koa izany any amin'ny tobim-pahasalamana fa ny fanafody hafa raha misy fanafody fanampiny zany mety manome hery fiarovana fampiakarana ny hery fiarovana ho an'ny marary
dia ireny fanafody ireny no vidiana any amin'ny tobim-pahasalamana.